Miaraba atsika mpanaraka ny fandaharana, atsika mpiaino ary miaraba manokana ihany koa ny mpanao gazety izay mikirakira sy mandamina an'izao fandaharana manokana izao isaoran'izy ireo satria dia zava-dehibe eo amin'ny tany sy ny firenena ny asa fanaovan-gazety zany amin'ny indrindrana moa amin'izao vanim-potoana izay iainantsika eto Madagasikara zao amin'izao fotoana. Misy fandraisany amin'ny fianarana izay nataoko tany ivelany moa ny fananganana an'io hoe tetikasa zava-manitra io eto Madagasikara. Tetikasa zava-manitra io dia tamin'ny voalohany izy io zany fikambanana fa navadika ONG io zany taty aoriana. Misy fandraisana fianarana nataoko iaho satria rehefa afaka teto Madagasikara aho dia nandrato fianarana tany ivelany tany ampita tany la Frantsa, dia tao anatin'izay fiseraserana tamin'ireo namana tany ivelany mpiara-mianatra amiko ireo satria moa université internationale ny anarana fa ny firenena maro samihafa, dia nitsiry ny hevitra hoe amin'ny mampahay-toekarena sy amin'ny mampikirakira ny volantsika dia inona moa no mahasakana antsika ny mba ametraka rafitra na ametraka zavatra mba ahafahana mitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny amin'ireo firenena andalam-pandrosoana. Dia hoe maninona moa tsy atao any Madagasikara izany, ny adivatra manokana moa tena tamin'izay hoe atao any Madagasikara izay fitondrana anjara biriky izay, dia natsangana io tetikasa zava-manitra io zany tao amin'ny distrika ny Fandrina satria tao moa no distrika niaviko fa io tetikasa zava-manitra io zany dia misehatra eo anivon'ny faritra Amoronmania sy Otmatsiatra, ary mazava ho azy moa tato ato izy io dia efa nanomboka nitatra taty amin'ny faritra Vakinakaratra, ary ny rarina moa zany dia hiakatra tia ny au plateau ty Antananarivo ary iparitaka manerana Madagasikara zany io tetikasa zava-manitra io. Ny atao hoe antom-pisiny io tetikasa zava-manitra io dia araka ny voalazako teo zay dia hoe hitondrana manokana ny anjara biriky ho amin'ny fampandrosoana an'ilay firenena andalam-pandrosoana. Mazava ho azy lafiny ara-tsosialy sy lafiny ara-ekônomika no tena manahirana amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Amin'ny maha-ekônomista ny tena, amin'ny maha-finansier ny tena zany dia izay no natonga le izy hoe misehatra manokana zany amin'ny fampiroboroboana ny ara-tsosialy sy ny ara-ekônomika. Izay zany tena hoe antom-pisin'io ONG tetikasa zava-manitra io, ary iarahantsika malala fa amin'ny rafitra ara-dalàna itsanganan'izany ONG zany dia tsy maintsy misy ny programan'asa matipaika izay rafetina zany izy io isa-taona zany hoe inona indray zany no programan'asa n'ilay tetikasa zava-manitra amin'ny taona ho avy. Dia zany faraparan'ny taona iny zany dia misy ny atao hoe fandrafetana ny ataontsika hoe PTB io zany le hoe plan de travail et budgétaire zany annuel zany mba ahafahana mifehy ny asa izay ataon'io tetikasa zava-manitra io zany amin'ny taona ho avy amin'ny toerana izay araka ny voalaza teo zay. Dikan'izany zany misy atao hoe misy tanjona tratrarinao, misy paikady anatratrarina an'izay tanjona izay ao ary mazava ho azy misy olona miasa hanatanteraka an'izay zavatra izay. Zany hoe tsy natao velively amina resaka politika nananganana any tetikasa zava-manitra io, fa tena mihitsy hoe amin'ny maha-ekônomista ny tena dia efa hoe zay moa zany le hoe de formation professionnelle hoe zany le hoe hitondrana an'izay adidy sy andraikitra anjara biriky amin'ny fanarenana ny ara-tsosialy sy ara-ekônomika zay eto Madagasikara. Izay ny antom-pisin'io tetikasa zava-manitra io, ary ny asa izy io tao anatin'ny folo taona teto Madagasikara zany rehefa tavaverina eto Madagasikara teto an-tanindrazana ny tena zany dia nanangana io tetikasa zava-manitra io natomboka tany amin'ny distrika ny Fandrina paritaka manerana Amoronmania, ary efa hitantsika farany tamin'ny taona teo zao dia efa nisy ny ataontsika hoe fametrahana n'ilay hoe didim-potra moderna faobe zay, mbola resahako eo ihany zay no avy eo fa efa miparitaka zany izy io tsy ao amin'ny distrika ny Fandrina tsony no asa atao fa miparitaka Amoronmania, Otmatsiatra, Vakinakaratra sy ny sisa sy ny sisa. Ka rehefa afapo ireo mpiara-mombonaniko, ireo mpiara-mianatra amiko tany ivelany, ary misy ihany koa izay orinasa sy namana ihany koa eto Madagasikara izay mahita an'ilay asa ataon'ilay tetikasa zava-manitra fa tena hoe sady mitondra misy impact mivantana, misy fiantraikany mivantana mihitsy zany amin'ny vahoaka izay misitraka an'izany tetikasa zava-manitra izany. Rehefa nahita an'izay zany ireo mpiara-mombonaniko dia
miroso ary zay no tena zava-dehibe satria ny fomba fijeriny debite zava-manitra manokana zany dia amin'izay hoe ny asa vita ihany no ifampitsarana koa démontreny aseho amin'ny olona fa mavita azy tsika dia mazava ho azy anie tsy amin'ny alalan'ny kabary tsy amin'ny alalan'ny teny sy ny fahaizana mandahateny akory no hitondrana ny fampandrosoana eto Madagasikara fa indrindrandrindra mila manao démonstration aloha ianao amin'izay fotoana zay koa nisy an'izay zany dia ireo mpiara-monina natiko zany tonga rodorodo zany izay tondra ihany koa amin'izay anjara briky zay dia zay mahatonga an'izy hoe aleo amin'izay retarina le izy fa tsy ajanona eo amin'ny distrikany fandriana itsony amin'izay lafin-javatra izay koa anisany ny atao hoe asa zay efa natao mitetikasa io zany anisany mampiavaka anazy zany dia zay hoe fanaterahana ny didipoitra moderna vao be satria raha antsika malala fa ny didipoitra izay fanaontsika eto Madagasikara zany dia le mahazatra zany indrindra amin'ny tontolo ambanivohitra dia iarahantsika malala fa misy ny ataontsika hoe riskana hémorragie, misy ny riskana infection, misy ny accident maro samihafa amin'izay fanatanterahana an'izay forazaza izay eto Madagasikara ary izay indrindra no mahatonga ny hoe aty andrenivohitra anie aty Antananarivo ohatra dia efa misy an'izany hoe didipoitra ala américaine zay na didipoitra moderna ka maninona moa no hoe aty andrenivohitra ihany ve no afaka hisitraka an'izany hoe fandrosoana sy fampandrosoana zany eo amin'ny fomba mampanao eto Madagasikara satria fomba mpanao-tsika eto Madagasikara ny didipoitra vao be tsy very zany le fomba mampanao fa ny fomba natanterahana azy fotsiny zany no ezahana atsaraina raha izay ny zavatra resahana anatin'izay zavatra dia rehefa tanterahana zany zavatra zany zany aty andrenivohitra dia hoe maninona moa ny tsy mba hisitraka an'izany ihany koa rehefa vahoaka madinika any ambanivohitra sy any amin'ny toerana izay sahirana rehetrarehetra izay no natonga hoe miara-miasa manokana amin'ny dokotera mpandidy madinika zany hoe petite chirurgie zany tena spécialiste mihitsy zany amin'izay lafin-zavatra izay manatanteraka an'izay hoe didipoitra moderna izay zany mba hialana amin'ilay sanatrian'izany le riskana hémorragie, ny infection, ny accident sy ny maro samihafa ary rahantsika malala fa raha ny koan'ny fanatanterahana an'izany fotsiny aty andrenivohitra dia tsy latsaky ny rahetsy zany aty andrenivohitra nefa dia atao maimaim-poana zany miaraka amin'ny fanafody izay mifandraika amin'izany ho amin'ny zanaka malagasy eny amin'ny tontolo ambanivohitra zany natomboka ato amin'ny distrikany fandriana zany maimaim-poana ary tao anatin'ny efa taona no nisiny zay didipoitra moderna fahobe izay zany satria dia tena isaky ny commune 10 moa mandrafitra ny distrikany fandriana dia misitraka an'izany avokoa nandritra ny 5 taona lasa izay ary tena milahatra ny olona vetivety monja izy io dia vita 2 minitra 3 minitra dia vita ary tsy mandeha izy io vetivety monja amanora vitsivitsy monja dia afaka mikilaoty mikilonga ao anatin'izay zavatra izay ary misy ihany koa ny malabary fomba malagasy zay rehefa afatao didipoitra dia mena malabary ny kilonga omena maimaim-poana zany ny kilonga malagasy amin'izay hoe malabary izay dia eritreretintsika amin'izay zany raha ohatra ka hoe ny ankizy iray zany no tanterahana ampitaina amin'izay hoe amin'izay fomban-drazantsika izay dia tsy latsaky ny atao hoe ray alina sy ray hetsy zany ny volalany amin'ny fanaterahana zanak'iray mbola tsy ao anatiny zany ny karaman'ilay mpandidy tsy ao anatin'izany logistika sy ny fanafody sy maro samihafa nefa ny anatin'ny commune anankiray tsy mbola nisy hoe latsaky ny zato ny ankizy ny sitraka an'izany tao amin'ny commune anankiray tao anatin'ny 5 taona dia raha hoe zato ampitomboana 5 fotsiny zany zay zany no sitraka an'izay isa-taona farafahakeliny tao amin'ny distrikany fandriana tamin'izay didipoitra moderna fahobe zay ka izay zany le anisany hoe fitondrana anjara briky amin'ny resaka ara-tsosialy zay zavatra zay ny fomba malagasy dia nezahana hoe tsy nodinganina ao anatin'izay fa dia misy ihany koa ireo mpanatanteraka an'izany miara-miasa akaiky amin'ilay dokotera spécialiste zany dia misy ihany foana ihany koa moa le amin'le resaka hoe mora fa mandidy ohatran'io tsika dia manao forazaza ohatran'io tsika dia eo ny fary eo ny toaka gasy eo ny hafaliana sy ny maro samihafa ihany koa dia tanterahana ao anatin'ny fomba malagasy tanteraka fanatanterahana zany rehetrarehetra zany fotsiny izy hoe fanatsarana an'ilay fandidina angambany zany no napetraka ao anatin'ny zavatra zay ary dia tena
tena hoe misy fiatraika amin'ny vantana ary ankasitrahany mpisitraka izany. Santionany ihany zany fa misy ihany koa ny programme NASA izay efa atao isan-taona anitetika zava-manitra io zany dia rehefa tonga ny fotoam-pambolena tahaka an'izao dia misy ny fizarana masomboly, misy ny fizarana zezika, ary rehefa mampiditra rano amin'ny tanimbary ny mpamboly sy ny tantsaha zany dia misy ihany koa ny fizarana an'ilay zanatr'ondro ampidirina ao anatin'ilay tanimbary. Koa rehefa sady manjinja mampiakatra vokatra vary zany ilay tompon'ny tanimbary le tantsaha dia misy ihany koa ny vokatra azo avy amin'ny trondro amin'izay fotoana izay. Ary ireo zanatr'ondro ireo sy ny zezika sy ny masomboly izay zarainareo zany dia efa voafantany izy ireo zany satria miara-miasa amin'ireo rafitra izay manana traikefa manokana amin'izany eto Madagasikara ihany koa isika, fa tsy resaka hoe sanatrian'izany akory événement politique izy fa tena mihitsy hoe hitsinjovana ny any anaty filaniny ireo tantsaha sy ny vahoaka malagasy. Tsy adino amin'izany ny fiangonana izay miara-miasa akaiky dia akaiky ihany koa fanasoavana ny fiangonana zany amin'io tetika zava-manitra io izay mitondra ny anjara biriky maro tamin'izany sehatra izany. Eo ihany koa ny tanora, ny vehivavy, ny ankizy sy ny maro samihafa. Zany hoe zay zany misy an'izay programme NASA efa mipetrapetraka izay isan-taona ho an'ny tetika zava-manitra zany, fa mety misy ihany koa fanatsarana madinidinika izay mety mahasamihafa ny atao hoe taona iray par rapport amin'ilay. Ka zay zany zavatra tiako resahany ny ahy zany tena iainako mihitsy le fomba fijery hoe ny asa vita no ifampitsarana, satria rehefa nanatanteraka nanatotosan'io tetika asa zava-manitra io nandritra ny taona maro zany izahay tao amin'ny distrika Fandriana, teto Moromania, tao amin'ny distrika maro samihafa dia nisitraka an'izany vahoaka rehetrarehetra, ary tena hoe tanaty vilany no tena hoe nisitraka an'izany. Ary ireo vahoaka ireo amin'izay zany dia nitaky, ny vahoaka no nitaky hoe andray matoa mpampianatra satria moa tena mpampianatra any amin'ny université ny tena dia hoe izahay mba mangataka aminao ny mba hirotsahanao solombavam-bahoaka mba hahafahanao manamafy bebe kokoa an'ireo asa izay efa nataonao tamin'ny alalany tetika asa zava-manitra izany. Ampan'izay tena tanteraka ny orazahana amintsika eto fa ny tenako izay efa tokony andraikitra teo anivon'ny banque be Madagasikara, tokony andraikitra ambony mihitsy satria administrateur banque centrale ary mpampianatra amin'ny université ihany koa tenako, ary misy asa hafa ihany koa izay ataon'ny tenako zany efa misy fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra zany efa mba tandrify ny tena ao anatin'izay hoe famelomana tokantrano izay, fa dia hoe ny vahoaka no nitaky satria no ny asa soa izay efa vitantsika zany tao amin'ilay toerana dia nitaky ireo vahoaka ireo. Izay hoe ny asa vita ny fampitsarana, zany hoe tsy tamin'ny alalan'ny teny na tamin'ny alalan'ny kabary fa tamin'ny alalan'ny asa no nafahan'ireo vahoaka ireo zany ny teny hoe mpampianatra izay mangataka anao mba hirotsaka solombavam-bahoaka, hitarika anay vahoaka amin'izay asa fampandrosoana amin'ny mahatandrify anao amin'ny solombavam-bahoaka izay. Dia izay no tonga ny tena risika niditra tamin'izay hoe fitondrana ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana an'ilay distrika amin'izay tandrify ny tena amin'izay zavatra izay. Koa hitantsika zany amin'ny mahery taona mahery ny mahasolombavam-bahoaka izay dia tsy nitsahatra, tsy nijanona treo ilay tetika zava-manitra fa mifanohitra amin'izay vao mainty tombo ary nitatra tany amin'ny faritra hafa izany ary aparitaka izany aparitaka manerana Madagasikara tokoa zany izany zavatra zany hoe le vahoaka zany efa nahita sy nisitraka, izay no natonga ny tena hoe eny tokoa ary inona tokoa moa ny olana raha toa ka hoe rahafahana manamafy ny fitondrana anjara biriky amin'ny fampandrosoana tany sy ny firenena, ny firotsahana solombavam-bahoaka dia andao atao tokoa arany satria le principe zany tsy miova mihitsy fa dia hoe ny finiavana hitondra fampandrosoana amin'ny tany sy ny firenena ary amin'ny alalan'ny asa vita fa tsy amin'ny alalan'ny kabary na teny fotsiny ihany. Saika nytany kely raha fa miresaka an'izay hoe député zava-manitra izay tsy afampisaraka an'izay ny flou national ny antoko avianao, misy ihany ireo mbola ohatrany hoe tsy tena mahay manavaka tsara an'ilay izy afaka hitonanao fanazavana hoe izay. Faharoa manaraka izay koa mahitsy ny faneho-kevitry ny honorable député zava-manitra
mikasika ny toetra ankehitriny na ny fandinihana ny LFR ohatra mba afaka hitondranao fanazavana kely ihany koa ve zay? Ny tsara ho fantatra moa dia rehefa nanapa-kevitra ny tena ny hoe hiditra irotsaka ho solombavambahoaka izay dia mba mijery sy mandinika ihany ny tena zany amin'ny zavatra fanao eo amin'izao tontolo zao sy eto Madagasikara. Dia ny zavatra hita fa mahomby aloha dia ny hoe rehefa hiditra ndraikitra amina asa politika ohatran'izay dia tsaratsara kokoa raha toa ka misy fiaraha-miasa amin'ny antoko politika. Satria fomba fijeriko dia tsotra ihany. Ny anisan'ny mahatonga ny olona eto Madagasikara izay mananeritreritra ny hitondra ny tany sy ny firenena, hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena, politika zay Le politika eto zany dia hoe ahoana no ahafahako mapasy an'izay hevitra izay eritreretiko fampandrosoana ilay firenena izay, dia eo zany le fandraisan-dahatra, eo zany le politika eo. Dia ny anisan'ny olana eto Madagasikara zany ny amin'izay hoe firotsahana ho fidiana andray andraikitra bebe kokoa amin'ny tany sy ny firenena izay dia tsy fananana antoko politika. Satria io zavatra io ne mila fiomanana fa tsy tampotampoka eo dia hoe anapa-kevitra fa handray anjara amina fifidianana. Tampotampoka eo dia anao ohatra zao anao zao. Raha ny tenako manoka zao alohan'ny irotsahana sy ny vahoaka zany dia efa nisy asa 5 taona lasa 10 taona lasa natao. Dia ino no nentina azo lazaina hoe kapitalizena ka tao anatin'ilay firotsahana sy ny vahoaka. Zany hoe efa nisy asa tao, efa nisy préparation zany natao tao. Ny fiomanana zava-dehibe amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka izany hoe firotsahana sy ny vahoaka zany amiko manokana dia hoe tsy tokony atao ao anatin'ny hoe herin'ny tena manokana ihany fa tsy maintsy misy zany rafitra politika. Dia inona moa zany fa ny hoe ny antoko politika. Izay ny rafitra misy maneran-tany. Raha tianao politika ianao zany dia raha tokony izy tokony miditra anatina antoko politika. Izay no mazava, izay no lalana izay efa rafitra apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa le manao politika ivelan'ny antoko mantsy mazana lasa mitarika fitadiavan-tseza sy fitadiavana tombotsoa manokana, na hoe lasa hoe misy opportunité malalaka tampoka eo dia tonga dia lasa miditra amin'iny. Manjary lasa ohatran'izay zany le fanaovana politika eto Madagasikara. Fa hoe irotsaka sy ny vahoaka zany anao politika zany. Dikan'izay zany ny safidy manokana ny tenako ny hiditra ao anatina antoko politika. Dia mba nijery ihany, mba nizaha ihany ny tena ary tena hoe marina ny serasera niditra tamin'ny antoko politika vitsivitsy tao alohan'izay ary ny fampiresaka tamin'ireo tompona andraikitra voalohany tao anatin'ireo antoko politika ireo fa naresy lahatra dia tao amin'ny antoko asa vita ifampitsarana. Izay tarihan'ny filoha Norbert Ratsirahona. Ny antony dia tsotra ihany. Voalohany aloha dia izany hoe antoko politika zany dia manana foto-kevitra hijoroana. Zay zany naresy lahatra anahy. Izany foto-kevitry ny antoko avy zany mazava ho azy dia hoe ny fikatsahana mandrakariva ny fametrahana an'izany hoe tany tandalàna izany eto Madagasikara. Fikatsahana mandrakariva ny ametrahana an'izany hoe tany anjakan'ny demokrasia zany eto Madagasikara. Fikatsahana mandrakariva ny ametrahana an'izany hoe fitsinjaram-paritra tena izy eto Madagasikara zany na amin'ny lafin'ny administration zany na amin'ny lafin'ny arabola eto Madagasikara. Ny fikatsahana mandrakariva ny amin'ny izay ampiroboroboana ny ara-toekarena nomezana lanja manokana ny maha-olombelona sy ny asa famokarana eto Madagasikara zany. Izany dia anisan'ny foto-kevitra lehibe hijoroan'ny antoko asa vita ifampitsarana izay naharesy lahatra tokoa satria voasoratra mazava tsara ao anatin'ny sata mife ny antoko asa vita ifampitsarana zavatra ny tanisako teo. Fa rehefa nandeha ny tenako nitety, nijery, mifampiresaka tao anatin'ireo antoko politika hafa dia sasany ary moa tsy mahafantatra an'izany akory, sasany aloha tsy misy an'izany akory. Dia ahoana moa zany no hidirako any fa dia hoe ity zany foto-kevitra ary ny anahy foto-kevitra nijoroako amin'izay fotoana izay. Ka izay hoe fikatsahana mandrakariva izay ny dikan'izay dia tsotra. Ny fametrahana an'izany tany tandalàna sy tany demokratika zany amin'ny firenena anankiray dia tsy vitan'ny
androany sy ny apitseony eo zany zavatra zany ozy tsika mara zay fiteny vahiny hoe du jour au lendemain. C'est un processus misy atana tohatra, misy dingana tsy maintsy atao arahana mba ahafahana mahatratra an'ireo tanjona ireo. Ary zay mahatonga an'le hoe fisokajiana zany ho ana ekonomia misy fisokajiana zany misy hoe pays ataontsika hoe firenena andalam-pandrosoana, misy hoe firenena mandroso, firenena manankanena sy ny sisa dia izany no midika fa ny firenena anankiray tsy tonga dia hoe firenena mandroso tonga dia eo no eo fa tsy maintsy nandalo sedra maro isan-karazany ary ny sasany efa manjato taonany nikatsaka an'izany hoe zon'ny vehivavy zany, zon'ny zaza izany, zon'ny olona rehetrarehetra izany tsy ao anatin'ny hoe régime anankiroa miova na telo na efatra na dimy ane zany dia tafapetraka e, tsy ao anatin'ny indray andro ane zany dia tafapetraka e, fa c'est un processus ozy isika zay hoe fikatsahana mandrakariva ary ny atoko asa vita fampitsarana nanomboka tamin'ny taona nijoroany zany tany amin'ny taona 1993 tany dia tsy tsahatry ny mikatsaka an'izay zavatra izay. Nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny atoko politika, nisy ny fiaraha-miasa tamina plateforme politika, misy ihany koa mety hoe nandeha samy tena samy rery ny atoko asa vita fampitsarana fa tsy niala tao anatin'izay foto-kevitra nijoroany zay foana ny avia tao anatin'ny zavatra izay. Ary zay no tonga ny avia hoe rehefa niditra tanatina plateforme politika na nisy alliance politique fanao zany alliance politique zany na any Frantsa na any États-Unis na aty Madagasikara na aty Afrika fanao zany alliance politique zany misy plateforme politique midirany avia tao anatin'izay dia misy foto-kevitra mety aminay kosa ty satria manaja le foto-kevitra ijoroana fa rehefa tonga amin'ny fotoana zay hoe ohatra ny hafahafa ane zany zavatra hitondranareo anazy zany efa mivoana tanteraka amin'le zavatra mifanarana tamin'ny taloha ane zany zao kosa le zavatra nijoroana amin'le foto-kevitra zay natao aleo zay isitaka, aleo zay hiala fa tsy mety aminay ty fomba fijery ty. Izay no natonga ny atoko avy rehefa nisy alliance politique teo aloha ka niala tao anatin'izay alliance zay rehefa hitany zany fa hoe tsy mety ilay tsy mitovy tsony zany amin'le fikatsana satria mazana moa lasa avide de pouvoir le olona, mazana lasa hoe lasa tia fahefana be le olona, mazana lasa hoe tia vola be le olona dia lasa tanjona hafa indray no katsahana anatin'izay dia mifanipaka tanteraka amin'ilay zavatra foto-kevitry ny avizany amin'izay fotoana zay. Ary zay natonga amin'ny président Ratsironona zay izy no filompanolona ny atoko avy hoe niala izahay fa ny sasany moa milaza hoe mamadika palitao président Ratsironona na hoe io no nanongana ny anina sy nanao an'izao sy ohatran'izao fanetro be an'le firenena satria tsy azon'ny olona ny ela izy fa ny zava-marina zany dia milaza amintsika zany fa hoe nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny atoko politika tany aloha, nisy ny alliance tamin'ny anaty plateforme teo aloha satria tovitovy zany fomba fijery hoe zao tena hitovy be fa mitovitovy fa rehefa hita tena mivoana amin'izay dia miala ny atoko avy ary iny moa teny président Ratsironona hoe zay alanay moa tamin'izany fotoana zany dia mirodana ho azy teo ka iny fomba fijery zany tamin'izay fotoana zay satria tsy mitovy zany ilay fomba fijery amin'izay fotoana zay. Ka ny anay zany dia hoe fikatsahana mandrakariva an'ireo foto-kevitra hijoroana ireo zany izay no naharesy lahatra niditra tao anatin'ny atoko asa vita fampitsarana. Araka ny voalazako teo moa zany dia hoe rehefa nanao ny asa nanomboana tany amin'ny district ny fandrinana izy dia nenitatra amin'ny Moromania dia niparitaka moto Matsiatra, paritaka Vakinankaratra, dikan'izany zany resy lahatra ny olona, anisan'izany ny mpiara-monina antoka fa natanterahana an'izany asa zany hoe tsy maintsy misy famoanana tsy maintsy misy mpiara-monina antoka ka tsy afaka mivelatra amin'ny faritra hafa ianao raha tsy misy an'izay zavatra izay. Dikan'izay zany dia hoe ireo mpiara-monina antoka ireo mpiara-miasa ireo izay resy lahatra tamin'ny asa izay natao no tonga zany tena mirodorodo mihitsy mitondra ny anjara blika ary misy an'izay hoe fametrahana ihany koa an'izay hoe fitantanana mangarahara zay zany amin'ny atoko avy dia mahafinaritra an'ireo mpiara-monina antoka izany ao anatin'ilay tetika zava-manitra dia arakaraky ny fitombon'ny mpiara-monina antoka sy ny mety manana anatin'izay zany no ahafahana manitatra an'le izy ary efa ao anaty programa mihitsy moa amin'izao fotoana zao satria ireo mpiara-monina antoka dia misy miteny mihitsy any anay dia ary amin'ny faritra zao ary misy atao hoe critère ohatran'izay zany apetraka zareo ary eo tafiditra ao anatin'izay zany ny aty amin'ny au plateau zany amin'izay fotoana zay aty amin'ny faritra Analamanga, Tananarivo faritany Tananarivo zany amin'izay zavatra izay amin'ny fanapahana